mbola ampitomona aminareo marakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Amin'izao lahady faharoapolo ny volana Jona 2020 izao, izay alahady moa raha ao anatin'ny tetikandron'ny FBFCM dia alahady ny sampana vokovomanga, ary raha teo akatoko ny fetim-pirenena ka reo ten'Andriamanitra voalahatra rahantsika mandinika dia nobolana toko 720 ny 9 ka hatramin'ny 10 ny Matio toko 720 ny 9 ka hatramin'ny 12 ary ny Petera voalohany toko 4 ny 9 ka hatramin'ny 9 raha fitinina dia fitaomana ny olona ahita ny fahatsaran'ny didin'Andriamanitra ka hanana fitondran-tena mahamendrika ny maha-kristianina azy. Raha ny fotom-pinoana izay takarina amin'ireo soatra masina 13 ireo dia mazava araka izany. Ny firaketan'ny fon'ny olona amin'ny sitrapon'Andriamanitra no mahaendry azy. Ka raha ny volana manokana izay ambara fa bokin'ny fahendrena, ary ny fahendrena izay ambara dia ny fanahy masina. Dia ny fanahy masina no mitarika ny olona halala izay sitrak'Andriamanitra ka hananany fitondran-tena mahamendrika dia ny maha-kristianina azy. Zavatra roa no ateraky ny fimamona dia ny fijanganjangana sy ny fahaverezan-tsaina. Ka raha toa ka manolotra ny fony, izany hoe manaiky ny hotapahan'Andriamanitra ny fisainany, dia ahita izy fa ny lalàna dia tsy mangeja fa natao tondra ny olona hanana fiainana pahafahana ka ahatonga azy tsy ho lavo eo anatrehany izay mety heverino fahatsarana ka ilany amin'ny fahavoazana. Raha ny boky bolana manokana, satria andro ny vokovomanga, dia amin'ny endrika tofanesona ny ilazany ny fahavoazana izay rehetra voababon'ny fanganohan'ny divay. Ka ilazany hoe aniza ny indrisy ary aniza ny indre, aniza ny fifandirana, aniza ny fitolokona, aniza ny tsy ahotsyahoana maratra eo, ary aniza no tratran'ny fahavoazana izay mampenjera azy ho amin'ny fanaovan-dratsy. Ny fahatokiana fa ny sitrapon'Andriamanitra dia marina ary mitondra ho amin'ny fahavelomana. Izany no arofanina tsy halavin'ny olona ao anatin'izay fijangajangana sy fifamamona, satria na ny fijangajangana ara-nofo na fijangajangana ara-panahy dia samy fitaka ataon'ny Satana ka mahafaty ny eritreritry ny olona ary manimba sy mahatonga azy ho lavitra maha-kristianina azy. Rano no amafisina ao amin'ny Matio toko 13 ny 9 ka hatramin'ny 12 izay ilazana fa aza mba manao tahaka ny fanaon'ny fariseo izay manana ny lalàna ary mahita fa tsara ny lalàna izany saingy tsy manatanteraka azy. Ny boky nobolana zany izay nambarantsika teo dia milazany hoe izay mandraikitra ny fony amin'ny sitrapon'Andriamanitra no manana fahendrena ary nanana an'izany fahatoky n'izany ny fariseo ka nampianatra n'izany lalàna izany saingy tsy niaina taminy. Ary moa matetika ny tonga amin'ny fitenenana hoe izay lazaiko atao fa azany ataoko ny jerena.
ary zany zany ny fariseo zay lazainy dia tsy tanterahany ka tonga toy ny mpiatsara velatsy ary tonga toy nyzay mampitondra eta mavesatra eo atsoroky namany fotsiny azy satria lasa ny tsararetsy ny tena mpanara-teny Kristy na ny kristianina dia tsy mba manana an'izany toetra zay mpitaribava vilambava zany ka hafa ny teneniny bava natondron'ny molotra fa hafa ny alehan'ny tanany fa zay teneniny dia iainany zay lazainy dia tanterahany ary zany mampianatra ny Kristy azy ary dia tsy tia fisehosehoana na fitiavam-boninahitra tahaka an'izay ataon'ny fariseo satria ny fananan'ilay lalàn'Andriamanitra no heveriny fa ananany tombontsoa kanefa tsy hita ho aminy zany fiainana zany ary zany hitakiny toerana eny aloha ary dia zany no hitomana ny mpanara-teny Kristy na ny kristianina manana fanetretena tsy haka ny toeran'i Kristy ka ametraka ny tenany ho raby na mpampianatra fa iray ihany ny mpampianatra dia Andriamanitra ary iray ihany ny manana ny fahendrena feno sy ny fankatoavana feno n'Andriamanitra dia Jesosy Kristy ka mpanara dia azy fa tsy maka ny toerany ny kristianina finoanan'Andriamanitra ry havany lay nanome ny lalàna hitondra antsika amin'ny fiaina ary ny fankatoavana izany ny maha-kristianina antsika ary ny ahafahantsika manana ohatra amin'izany dia zay ambara amin'ny Petera voalohany toko 4 ny andiny voalohany ka hatramin'ny 9 saina sy fomba zay fiadiana tolotr'Andriamanitra antsika zany dia ny fibanjinana ny azo fijaliana zay niaretan'i Kristy ny fahoriana ka nahatonga azy nanombo ny nofony zany hoe nitondra ny fahotantsika olombelona mba hahatonga antsika tsy ho voageza na voafatotra eny anjaro andevo ny filany ny nofo fa olona zay tarihany fanamasin'Andriamanitra raha maky zany fisainana zany sika zay ambara eto raha tsorona dia hoe raha raisitsika zany famonjena efa nomainy Jesosy Kristy eto amin'ny hazo fijaliana zany dia tonga manana fiainam-baovao isika satria zay nandray ny lalàn'Andriamanitra tanteraka atao amin'i Jesosy Kristy dia tonga olom-baovao ka manana fiainam-baovao zany nitomana mandrakariva ny kristianina mba hanombo ny fahotany koa eo ampotony azo fijalian'i Kristy mba hiara-mibelona sy hiara anam-piainam-baovao aminy ny fananana fiainam-baovao raha tsorona arak'izay ambara eto amin'ny Petera dia tsy ahitany intsony ny fanaon'ny jetilisa na zay atao hoe tsy mino eo amin'ny fiainanao ary raha ny Petera manokana moa dia mameriny indray fa ny tena fanaon'ny tsy mino na ny jetilisa dia fanarana-poa amin'ny filany nofo dia ny fijanganjangana ny fimamona ny fanondrinjatsy ny saindratsy sy zay rehetra tsy mahamendrika tsy tokony ho tononona intsony eo amin'ny fiainan'izay nahita fa tsara ny lalàn'Andriamanitra fa mitondra amin'ny fahavelomana ary ny fankatoavana sy ny fanatanterahana zany eo amin'ny fanao sy ny atao rehetra no fahendrena ary mampiavaka azy amin'ny fiainany tsy mino na ny jetilisa na zay lazana azy hoe ny maha-kristianina azy ny fahafatesan'i Kristy zay natao fisainana sy natao banjinina dia ilazana ihany koa fa amin'ny andro farany dia isy ampamoaka na isy fitsarana amin'ny olona mba tsy ho fatifaty foana Kristy fa raha tsisy ny fitsarana ny olona amin'ny andro farany dia tony ny zava-poana na matimaty foana Kristy
Zany fomba filazan'ny Petera zany dia endrika zay tony ny fampitandremana mba tsy ahatonga ny kristianina hevitra fa tsy misy farany faharatsiana zay atao, na tsy isy zay vokatry ny tsy fankatoava ny sitrapon'Andriamanitra na ny tenin'Andriamanitra, fa tsy maintsy isy ny fitsarana satria zany no nahafatesan'i Kristy. Ka zay mbola mitoetra sy ny kiribiby ao anatiny zany fanambarana sitrapon'Andriamanitra kanefa tsy miaina amin'izany, fa mbola manana toetra ny olona mandeha araka ny nofo na ny jetilisa, dia ahita fanenenana lalina velona araka ny sitrapon'Andriamanitra eo ambany fitarian'ny fanahy masina ary ka ny finoana ny amin'ny famonjena nataon'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana nitarika azy amin'ny fitondran-tena mahamendrika maha-kristiana. Zany no hitaomana antsika fiangonana indray, zany no atao hoe fitondran-tena na tsy mpiainana takina amin'ny maha-kristiana. Ary dia raha manao zany isika ary na miaina izany isika dia mamaly zay sitrak'Andriamanitra, zay tian'Andriamanitra ho hita amintsika, dia zay ambarany hoe ny fandehanana mendrika mazanak'Andriamanitra. Dia amina malalina adihevitra sy mbola mampiadihevitra eo anivon'ny fiangonana ny amin'ny vokovoko manga, satria misy zay mihevitra fa mbola azo atao ny midoroka sy ny mimamo, ary mbola betsaka ny mihevitra fa arak'izay ambaran'ny obolana eto fa ahitany fahafanaretana tsy hitanono zany, zay moa le ambaran'ny mendiny fa 430. Eny ho sahala amin'izay mandry eo amin'ny ranomasina ianao, sady ho tahaka an'izay mandry eo tendron'ny andro-tsambo nokapony ho ianao, fa tsy reko na arary aho, nandalisiny aho fa tsy tsaroko, raha ovinandray ange aho no ifo mba hitediavako azy indray. Raha teny amin'ny teny vantana antsika zany dia hoe toy ny olona zay mahatsiaro fa rotsotrotsiny ny ozan-dranomasina nefa tsy mahatsiaro tena, ary toy n'izay manofinofy ka tia hiverina amin'ny mandrakariva. Asa moa tsisy eto amintsika nefa mamitampona ka alala hoe manahoana moa zany, tsy mbola nandramako moa zany ka tsy haiko, hoe manahoana tokoa moa zany mamy zany ka tsy mahatsiaro tena, tahaka an'izany tokoa ve no izy. Fa ny hitako aloha ny mamitampona dia mandrotsy hita zay lazana azy ary zany no fitaka ngeza be, ary zany no tsy tiana ho hita intsony eo amin'ny fiainana izay ambara hoe kristiana, fa ny finoany an' Jesosy Kristy zay efa nanombo ny nofony teo amin'ny hazo fijaliana ary nitondra azy ho afaka amin'ny hery sy ny geja ary ny fahefana Satana no manafaka azy amin'izany, ka nana fitondran-tena tsara araka ny tin'Andriamanitra no ny asa ny fanahy masina zay mitarika azy ahiaina sy ankatò ary ivela amin'izany. Dia Andriamanitra irery ny voninahitra, fa ny fanahy masina kosa ilay amentsika fahendrena marakariva ahafahantsika fa tsara ny didin'Andriamanitra, andramo ka zaho fa tsara Jehova. Amen.